No ny tombontsoapasoavana ampanitretena dia men'andriamanitra fahafapo sy dingana ho amin'ny tsaratsara kokoa indray isika amin'ny alalan'ny fanatanterantsika miaraka la Ligue de Miracle 2015 aty Europe amin'ity indray mitoraka ity. Miaraba ny sambatan'olona ary miaraba sy miraha soa ihany koa ho an'ireo olona izay mamaly ny antso ny tompo amin'ny fanasana manokana atongavanao eo amin'ity toerana ity izay hitanao eo ambanin'ny écran eo ny numéro ny téléphone sy ny toerana tanterahana izany eto France sy ny manodidina. Maniry zay raha maniry ny atongavanao satria tena fivoriana miavaka ny fivoriana an'Andriamanitra anay ary tsy tonga teto zay raha tsy Andriamanitra naniraka anay ary matoa ny rahana dia misy fombana ary matoa misy fombana dia misy famantarana ary matoa misy famantarana dia misy fahagagana. Tsaroko Andriamanitra naniraka ny Mosesy ho an'ny Egypte, nandositra ny Egypte izy no ny fahatahorana ny fahefan'ny Farao satria nianjera izy rehefa avy namono Egyptianina. Fa rehefa avy niona tamin'Andriamanitra tao tendrombohitra Sinai izy dia niverina niaraka amin'ny kery hanafaka firenena anankiray. Olona ray niona tamin'Andriamanitra nampangorory firenena ray manontolo no ny fahefan'ny avo indrindra tao aminy. Andriamanitra tsy maniraka anao tanam-polo fa manisy zavatra ao anatinao izy ary ny zavatra goavana be apetrany ao anatinao dia ny heriny. Tonga eto Frantsa zay miaraka amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Ny rahana manokana zay anaitra an'ity firenena ity hitodika ho an'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ny Kristianina, Jehovah Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanamasina naniraka anay. Tonga eto miaraka miteny zay anaitra ny fiainam-panahinao iverinao amin'Andriamanitra indray ary ny antony faharoa ihany koa tonga ihany koa zay ampatsiaro anao fa tianao Jesosy ao ampony ianao io. Manasa anao zay ho avy mandritra ny fivoriam-bavaka zay miavaka amin'ny alalan'ny fanamarinan'Andriamanitra ara-pirofo ireo teny rehetra sy famantarana zay momba. Sy mbola velona ny Andriamanitra ny Kristianina ary laza izy raha niraka ny mpianany fa ny tompo izy niara-niasa tamin'ny mpianatra tamin'ny famantarana zay momba azy. Tsy handiso fanantenana anao fa zay zavatra matapidalaka leny olombelona mbola misy valiny eo amin'Andriamanitra. Tsarovo ny fampianaran'i Jesosy hoe ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao ary ny zavatra rehetra dia hainy mino atao. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Izy no amin'io fivoriana io. Izy no natanteraka an'io fivoriana io. Tsanganan'olona zay ho ampiasainy ary fitaovana zay rehetra hiteny sy hitondra ny hafany. Fa ny azo antoka dia zao misy fotoana izy maniraka anjely raha niraka ny Gabriel izy ho Maria dia vehivavy tsy nalalala Virgile no niteraka zazalahy atao hoe Jesosy. Na maniraka olona izy tahaka Andrely ny firenena Israely ray manontolo ny akohaka fa Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra rehefa teo tendrombohitra Karmela ny fanatrika tamina mpaminany efajato ny Baly Eli izy rehetra tsy resaka isa ny olana fa ny présence n'Andriamanitra ny zava-dehibe. Rehefa teo Andriamanitra nomba ny Eli rery rava ny mpaminany ny Bala maro anisa ary marina tsy présent mihitsy Bala, tsy teo mihitsy Bala satria teo Jehovah teteny aminao isapatitaka ny olana tsy ho présent eo akory Satana fa mandritry ny fotoana io vao tonga ao anatin'ny fivoriana dia efa nomboka hatsapa ny herin'Andriamanitra. Malemy ho atanjahana, jamba ho ampahiratina, ny mona ho ampitenenina, ny fampahoriana ho afaka, ny karazan'olana maro samihafa hiva satria ho ao amin'ny toerana io Jesosy avy any Nazareta le manana ny hery sy ny fahefana rehetra anovany zava-misy ifanaraka amin'izay sitrapony. Sitrapony ny afaka anao, sitrapony ny ahasitrana anao, sitrapony ny anovanao olona vaovao, hiteraka anao amin'ny tontolon'ny teniny izy anangana anao olona hafa mihitsy izy aorian'io fivoriana io ko raiso ary ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany zay mandondona eo ambaravarany fonao milaza hoe manasa anao izy fa mbola fotoana tokony anasany zao, miantso anao izy fa mbola fotoana tokony antsono zao, raha isa velona anao dia mbola azo antenaina ny aminao. Maniry soa indrindra zay ny fahatongavanao mandritry ny fivoriana io fa tsy hanenenanao io fivoriana io. Torinao zao ry Frantsa, torinao zao ry Frantsay torinao zao ry Malagasy any Frantsa, torinao zao ry Afrikana any Frantsa, torinao zao ry olona hafa firena rehetra zay mitoetra ao Frantsa. Amin'Andriamanitra olona ray antsika taranaka Damaseva ary tia no afahana sy ovonjena amin'ny alalany nandrany zany nalatokana marina aminao ary hitapirofo ny Jaune 3:16 hoe satria zao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny zany nalatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ny fiainana mandrakizay. Ko manasa anao ary zay
amaly zany andro zany ho voninahitra Andriamanitra reny toronao amen. Ok. Ouais.